eo amin'ny sehatra ny fonina kosa no andraisantsika vahiny ary amin'ity takariva ity Andriamato Andrenarivo Ralson Jaune izay filohan'ny voameran'ny fankalazana ny 500 taona ny fiangonana eo anivon'ny FJKM Analamaintsy ao miarabanao tompoko tonga soa amin'ity arivariva ny alakamisy ity miarabanao ary miaraba rahateo ihany koa ny mpanaraka ny matv mazava ho azy misy zany ny fankalazana ny 500 taona ny FJKM Analamaintsy efa nisy any moa teto ny fotoana ny tondranana zay hoe antsipirin'ny fankalazana zay fa raha ny fantatra dia amin'ny alahady avy zao ny ivon'ny fankalazana misy ny hetsika mialohan'izay nefa sy ny andron'ny alahady manona ny fandaharam-potoana ao anatin'ireo maro tokoa ny voalazanao satria omaly zany 3 aprily no feno tokoa zany 700 taona katroka ny fiangonana FJKM Analamaintsy amin'ny sabotsy ny alahady zao moa zany no ankalazaina io ivon'ny fankalazana 700 taona ny fiangonana io ny asabotsy moa zany dia fankalazana iarahana amin'ny sondapartany ariva varadrana ary ihany koa ny foibe FJKM ny alahady kosa dia iarahana vaokan'Andriamanitra tsy vaky volo rehetra mankalaza sy miteran'Andriamanitra noho izany fotoan-dehibe ho an'ny fiangonana izany satria dia marina tokoa fa ny tranon'Andriamanitra no feno 700 taona ary ny nitoriana ny filazantsara sy ny fahazavana ho an'ny vahoaka rehetra sy ny manodidina ihany koa dia 700 taona eo amin'ny tanàna sy ny vohatra Analamaintsy fihetsiketsehana dia mazava tsara ny alahady moa zany dia miditra indroa taona ny fampapavahana araka ny mahazatra io no anolorana ireo maro-pakasitrahana samihafa ho an'ireo nanao ny sary famantarana ny hira faneva sy ny teny faneva ary eo ihany koa ny zarana ireo fahatsiarovana ho an'ny kristianina rehetra tsy ankanavaka amin'io fotoana io noho izany faratrarana 500 taona ny fiangonana izany ny ariva dia fihetsiketsehana lehibe zay iarahan'ny sampra sy ny zanatsapana rehetra ary iarahana amin'ny tily ihany koa fa amin'ny alala ny famaranana amin'ny atao hoe afo mpifaliana izay zany dia anetanana ny kristianina rehetra anetanana ny rehetra manodidina hiaraka misalahy isika amin'ny fotoana io iara-paly satria mazava tsara ny teny faneva dia ny hoe izy lay Andriamanitra nahatonga zay rehetrarehetra zao ary izy no membonahitra satria nahary atsika tonga amin'izany 700 taona zany tsika menakavy ary dia mbola hitondra izany fahazavana izany eo anivon'ny fiangonana eo anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny firenena rehefa miresaka tsingeritaona zay dia misy hatrany ny tsangam-bato ho an'io anivon'ny FJKM Analamaintsy manokana inona ny tsangam-bato ny 500 taona ny tsangam-bato 700 taona ny fiangonana zany dia ao moa zany ny ividianantsika ireo lakolosy elektronika ao ihany koa ireo table elektronika sy ny zavatra pitso samihafa zay mbola ho atao ao ny kazan'ny groupe elektrogène ao ihany koa ny valitafim-piangonana sy ireo toera mety ho fanatsarana ny fiangonana iray manontolo satria atram'izay dia niezaka foana moa zany ny mpivavaka ny kristianina nanio izany vavolombelona izany amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra ary dia izany 500 taona zany tsy andalo fotsiny akory fa dia tena hipetraka ho tantara ary hipetraka ho asa mivaingana ho tena fahazavana marina ho an'ny fiangonana dia izay no anisany mahatonga atsika sy mahatonga ny kristianina rehetra ametraka nitsangam-bato lehibe zany eo indrindratsika inona mampiavaka an'ity 500 taona ity raha oharina amin'ny tsingeritaona rehetra teo aloha zay nankalazaina voalohany aloha zany ny fankalazany 500 taona ny fiangonana dia mandritra ny heritaona ao anatin'ity bokely ity zany dia hita ato daholo ny fankalazana iray manontolo hatrany amin'ny 12 ny volana desambra ny famaranana amin'ny fankalazana isy zany ireo jobily samihafa zay atao anatin'ny fiangonana isy koa ireo fiarahana amin'ny salahy fiarahana amin'ny faly samihafa na amin'ny fitsangatsangana sy ny sisa sy ny sisa fa ny tena zava-dehibe amin'ity dia ny hoe lay kristianina lay fanahy zay nomen'Andriamanitra atsika ny kristianina rehetra ho tonga fahazavana izay no iverina fa tena zava-dehibe ka tsy andalo fotsiny 700 taona ny fiangonana tsy ho fetifety fotsiny fotoa 700 taona ny fiangonana fa tena vavolombelona velona mijoro ary miasa
fahazavana ho an'ny firenena ho an'ny ankonana ho an'ny mpiarabelona ny kristianina zay anivon'izany fiangonana ifitsika hoe manala mahitsy zany. Andriamatoa Ralson John manapetra any ko ny fotoana antsika dia tsara angamba entanina ihany ireo mpino antoerana misy ihany ko ny zanakam-pelezana ho avy amin'ny ivin'ny fankalazana io. Misaotra anao indrindra satria izay tokoa no anisan'ny anaovantsika izo zavatra izao filazana amin'ny rehetra ireo rehetra nahazo fahasoavana ireo rehetra nandalo tao amin'izany fiangonana efitsika manala mahitsy izany naiza naiza toerana misy ianao ary naiza toerana misy anao ihany koa manodidina ny fiangonana na inona finoanao na inona finoanao dia vonona izay ary manasanao an-tanandroa manasanao am-pitiavana hiara-paly isika hiary hivavaka an'Andriamanitra sy hidera azy amin'izany asabotsy sy ny alahady tontolo andro izany ary dia hiaraka isika ao anatin'izany etsym-pifaliana izany zay iarahan'ny sampana rehetra sy ny zanatsampana rehetra ho aty eo iarahan'ny rehetra mankalaza sy mideran'Andriamanitra miara-paly isika ho dia tongava maro fa hita zavatra samy hafa ianao isy tanto maro be ao zay ho ataon'ny sampana isanisany ary dia ho hitatsika ao fa tsy ho very maina akory ianao fa ahazo aim-baovao ianao ahazo fahazavana marina ianao ao anatin'izany fihetsiketsehana rehetra zay atao izany. Isorana feno Andriamatoa Ralson John nanaiky nasain'ny fampalalam-baovao ny Mateveta amin'ity takariva ity dia mirary soa aminitsika. Misaotra indrindra tompoka makasitraka ny mpanaraka ny Mateve.